Trankalamaizina, tantara nosoratan'ny Itokina, Natoky Gérard Rabemanatsoa, Olalaoviny Ony Miajanirina, Faly, Niravo, Sinesy ary Rakoto. Nandra Veosina Antotosa, Bruno Rakoto Malala. Dia inona ny atao ry Prisy a? Mba vitan'inona loatra aza ny ianao ty? Aiza ve ka sasatra mivoaisitra amin'ny asa foana? Tsy efa fahampiriny izay. Ka nazaho koa zangery Larisa mba valaketraka e. Rehefa notaniana ny antony nefa zareo tsy dia mazava izany daholo le motif e. Lazaina fa tsy manara-dalàna hono hoe manao fitondran-tena tsy mendrika sy ny sisa e. Tena hoe akasiparana tsotra sao. Tsy hay loko. Dia aiza izany ny ahita ho arapaka? Dia ahoana koa ny hamerenana an'ilay pré bancaire ny karakarana mariazitsika? Dia tsy haiko tsony ry Larisa. Sana ty hoe ka anaiky an'ilay asany amin'ny dada Torsary ilay ihany tsika. Kosa aloha e. Dia hanampisampanao ratsy ve sanatria? Ka misy zavatra mampanahy mafy ary Larisa. Inona mampanahy anao? Ka tsy haritra ve fa hatrany nandavatsika ny asany propôziny iny nge nohatra nanomboka nanjara ohatr'izao ny fidiram-bolantsika. Eny tokoa aloha e. Zay ho ako. Dia sanatria ve ka izy ifandraisana amin'iny tokoa izao e? Raha izany ange marina dia tena lava tanana izany le rangabe iny matoa nahavita nanaisotra anao hatraizatraiza ohatran'izao e. Dada Torsary la foana. Mahafantapatatr'olona nge izy iny e. Tena tsy ho afabela mihitsy tokoa ianao raha izany. Arak'ilay efa nambarany hoe hanampy ihany efa namolavolako an'lisany hatramin'izay. Ozy izy hoe matoa izany andray sy nanaiky nanampy an'lisany tamin'ireny fotoana ireny. Mihitsy nge Larisa tsy mitady olona avany velana izany izy fa ireo taizany tao hatramin'izay ireo ihany no antenena nampy azy amin'ny bizina. Ka raha mandana hoe miseho be saina dia ataony tsy pozipozy mihitsy. Raha tsy izany ve izy tanisa hoe raha tsy nisy ahy elahy efa matiny ny anohanana teny amoron-dalana sy ny sisa. Efa voatendry ny arasa amin'ny bizina malotony hoe izany ny dikaniko. Tsy maintsy manaiky an'ilay asany izany tsika raha izany fomba firesaka izany ry Prisy. Sady tena hoe tsika roa mihitsy no ilainy. No tsika tsy mbola niteraka ny antony iray voalohany, ary no ianao ilay mahay mitondra fiara no antony iray faharoa. Ka tsy maintsy zaiko. Tsy efa nilazaiko anao moa fa izay mandany teny na manembatsembana ny fikasana inge dia tsy zarizary na hoe miditra ponja amin'ny eloko atsy nataony. Indraindray aza moa mefara amin'ny fahafatesana mihitsy. Mba hidiran'andro koa ianao mipetraka tao amin'io rangahy io ka. Kiza moa no nahalala ry Larisa. Sady zarery nge ny taizany tao fa maromaro vitsivitsy mihitsy. Ary be bandy be daholo ny akamaroana tao. Dia tena nofaniny ianao jolahy mihitsy nareo. Tsy haiko tsony izy ty ry Larisa ka. Aza mba zaza sairana sy kamboto fa dia ataony mpanankarena fanararotana fotsiny. Izay ihany angamba nazoko lazainy. Aleo aloha saina kely mihitsy andiniako an'izany rehetrarehetra izany ka. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, my dear, joyeux anniversaire. Ka tsofi ary le labozia. Dia inona ho ny veo nataony ty pisipeloko ty teo ka? Angasany azy lazaina fa manjary tsy tanteraka. Ay, dia efa tsy ako teniteny amin'ny dada tsony izany. Efa lehibe marina mondriko. Efa hoe secret ho fa dada koa. Eny ary. Dia joyeux anniversaire aloha izany pisipelony dady. Dia izao ilay tsara foana. Tia avilo bisoangana zanaka dada fa tsy... Merci beaucoup dada.
dia misaotra anareo rehetra ihany koa nanotrina ny aniversairako. Fa hoendry tsara foana amin'izay reharehan'ny dada. Dia mba ho reharehan'iny ihany koa na dia efa tsy eto anilantsika intsony azy izy. Ndry mahatanjatsaina kilery le zanako marina. Ao fa tsy ataoko oronininina izany ny zanako e. Zany ange ny antony nividianako an'ry an'ity cadeau tsara be ho andry ity e. Na dia hoe amin'ny herintaona azy ndry vao aka BPC fa izay vao tokony hovidiako le izy. Fa inona izany ry dada? Dia inona koa no idiran'ny BPC amin'izany? Izy koa avy dia hitan'ry ao e. Ao e. Io to telefona tsara be. Oe faly be afantaterahan dada ihany ny fangatahako. Zao zany avy tena maharaka ohatran'ny namako rehetra. Merci dada. Tsy misy saorana izany akia. Fa zao aloha ro maheva. Mbola nasiako contrôle parental aloha iny. Ahafahako miaro andry. Mbola zaza mantsy ndry ka mety tsy afetsara ny internet. 14 ans koa very dada dia mbola zaza foana. Ka io nge tsy hoe active io mandrakizay e. Fa rehefa azoko antoka tsara fa mahay mampiasa sy mitandrina tsara ianao dia soroko amin'izay io. Eny ary. Jereny miazana eny ka dono meny dadanay anay e. Tsara be. Aleo velomina dia hita eo izay ao anatiny. Andao aro any amin'ny chambrako e. Ndry faly ery le zaza nahazo an'le smartphone na marina. Engany iny mba tsy hitondra loza ho azy sanatria ny fanapahako-hevitra nanome azy ininiko. Mahevo. Entoko. Efa masaka ange ho an'ny vary. So dia angatsika eo indray. Ny andro raha teo andro ririnina ko. Ho avy re zatra papa. Mbola mamarana zavatra vetivety fotsiny a. Révision ve zany sa inona e? Révision re a. Lazan'ny papa io hoe somokotra mitady-hevitra hitezaktivena an'ity contrôle parental an'ity smartphone ity koa. Aiza ve ka dia tiany kontrolena daholo izay zavatra ataonao sy ny olona miresaka aminao ato nefa dia izaho mba efa vehivavy lehibe ihany fa tsy zazakely intsony. Ny ankizy namako anefa libra be daholo. Afaka mijery an'izay tiany jerena ary afaka miresaka amin'izay tiany iresahana. Ndry nefa ity adiny roa isan'andro ihany hono fa raha fabetsany mahazo manao Facebook. Koraha tsy gadra ako. Manapatra mampiasa ny cybercriminalité azo loatra manko ry daty tony. Dia mody averiko aktivena indray rehefa amelana azy arariva na ohatra hoe mangataka hijery an'ity izy. Dada koa ve moa dia anampitaona be anamarinana an'io eo e. Ary aleo amin'izay aloha hidiny hisakafo fa tsy. Allô, dada Tosarla. Allô, Brice. Izay ve vao tapa-kevitra ny zanako lahy e. Mbola tsy tara letsy e. Efa niandriandry ny antsony lahy mihitsy aho zao za io a. Niandry ny antsoko? Manao aloha ny fahasalamana e? Tsara letsy fa misaotra. Afa izao e, roviny zany alany no akaty e. Rapitso. Ao zany ianao Rapitso? Ato e. Tongany zany izay mivady Rapitso ary. Très bien.
dia miandrareo zany a. Tio ndry Larisa. Ay, fa tsy ho vinsa azy Brisy ilay nandalo taty dia efa nampiakarina sady indray ny tranon'ilay ragaty. Tena hoe milomano ao anaty arena. Saingy indrisy fa alaherin'olona daholo. Sa izay ilay hoe tous les moyens sont bons ahitana vola. Ohatran'ny tombobandy kely miasa azy tony izao Brisy taloha. Avy eo dia anaovany chantage hoe tsy maintsy manao an'izao satria nitohanako sy nampiko. Hita mihitsy tsy fitsinjovana amin'ny mpiarabelona fa fanararotana tsotrosovy. Dadato. Salama tompoko. Salama tsara ka. Amantsora dia mahazo toerana ry zanako isany amantso e. Mijano ihany aloha isany a. Molaka an'ilay fandehany rehefa avy eo manko. Eny patron. Fandehany inona ary zany? Sa toka? Ka inona ny vaovao ry dadato? Sao ry Brisy a. Izao fahatongavanareo mivady aty amiko izao e. Matoa zany tonga aty a dia efa vonona tsara midikany a. Ka afaka ny andaho aiza tsony koa moa nefa e. Ny asam-batoko efa naovanao akasiparana daholoko. Tsy maintsy vonona ka. Tsy maintsy vonona ry Brisy a. Rak'izay izany mantsy a dia sady mila tarehan'olona vaovao mihitsy aho zao a. Ireo mpanaritetana taloha ahiko efa nisy nahatsikaritra ka izay no tena atahorako. Tena hoe olon-dozy tia nitaiza amin'ny Brisy ty. Dia rehefa vita ve izany tompoko ny ilaivanao anay toro mpiara-miasa nilazainao teo dia manome toky ianao fa afaka nihanana amin'ny fiainanay amin'izay zay. Izay vao nandrenesam-peo maro ny madama kely. Eny e, ara-dalàna tsara zany satria ny lahy ny lohan'ny vavy. Ka rehefa manaiky ramosay dia manaiky ho azy koa madama. Satsy izany e. Andray izany fanambaniana vehivavy. Sahala ny tsy mba natera-behivavy koa ilay rangahy. Sa ve izany efa tsy tia mainty azy e? Izako moa nolaza aminareo fa tsy miaina ny fiainanareo ianareo amin'ny oasoka. Fidiram-bola toy ny fitadiavam-bola rehetra ihany anie io e. Amin'ny voalohany ihany nareo a ny feno fisalasalana sy tao ohatran'izao. Fa rehefa miditra ny vola, ianao indray aza no anontany aho hoe roviana indray ianao no hitondrana zaza manaraka. Ka izao ary arak'ilay efa andresantsika volana vitsivitsy lasa zay dia alajaza ilay misy eo ampanovina anareo. Mazava alajaza. I madama moa mandangolango ny zaza ho angalarina. Raha ny sendray a mitondra ny fiara hitondrana azy makaty amin'ilay toerana andraisinay ny entana. Fa mialohan'izany a dia misy fanontaniana aloha tiako apetraka aminareo. Hoe ahoana izay tompoko? Inona aloha ny biby tena tianareo indrindra e? Ny biby tiako indrindra aloha ny anasy saka tompoko. Ny andray aloha akoholahy e. Raha Brisy a, mbola mampiady akoho foana izany nga io hatramin'izao Nanapoaka ny tanany indroa izay izy ary lasa ilay roalahy teo ny hodina any ambadika any. Dia rehefa miverina miaraka amin'ny baoritra lehibe anankiroa. Dia iny fa napetrany nanoloananay. Reo ary dia sokafy ara mibaolitra manandrifanareo tsirairay avy. Sokafy reo e. Odry, so saka kely amin'ny fafitra. Dia ny andray akoholahy. Fa inona ny dikan'izao ry dadatoa Saranareo fa tsy olombelona ny entoko teto Tsolitra be. Ho velo rano fa tsy vadika sy azy itokisana ianareo dia raisy ny madama ny saka. Raisy ny ramose kosa ny akoholahy vono eto imasoko eto zao dia zao. Ahoana tsara hoe tompoko? Mino kosa angamba fa tsy marenina ny vadiny lahy. Misy antsy ny sisy raha izay no mampahazo ainanareo kokoa e. Arao fotsiny izay lazainy ry Larisaka. Ka fomba ahoana ny aminoko an'ity saka mafatifaty kely ity ry Brisy a? Ao lany fotsiny ny lohany ry Larisa. Ohatr' izao ataoko izao. Zay
Zany ka zanaka dadatora Brisy tena mety tsara mihitsy. Mety zao na Brisy ao tsara mihitsy. Brisy de tena vitanao tokoa ve? Ny anao sisa Larisa tao de ho vitako tokoa ve ny amono an'ity saka kely ty. Aleo ranga olana araka ny lazain'ny Brisy teo ny tendany de vita. Zay. Raha azoko tsara zany de efa voatahiry tao ambadika tao reny biby reny. Sa hoe efa fantapatany zany ny valitenay. Tahak'izay ranga omby ny teneniko amin'izay sahirana tsara izy nampiakatra omby taty ambony taty. Voilà, bravo, ao tsara mihitsy. Andreo mifampiarana miasa tsika zao ka raha mivady bely rano amiko nareo de mafy noho nataonareo an'ireo saka sy akoho reo no ataoko anareo. Mazava arasa anatrio koa ka misy ny fahatratrarana anareo roa de atao volatra ny tsy mifankafantatra akory tsika. Mazava de tsy mba miaro anay kory ve no amin'izany toko? Dikan'izany de hoe fadio no manao traty. Zavatra tsotrane zany. De zao koa manomboka zao de mila misafidy nom de code nareo mifandraika amin'ny saka sy akoho mba tsy ahavoatonona ny tena anaranareo rehefa manao mission nareo. Aleo atao hoe lavasanga re. Nena andray zany atao ve kialamavo voloko raha teo miloko mavo. Kialamavo sy lavasanga zay zany ny fiantsonareo manomboka zao aoka tsy fanonona anarana misy indrindra fa anaty mission efa niteny zay ny akosa liona zay nitsonareo na koa hoe chef zay mety aminareo eny ary tompoko. Ka etsy am'izay aloha ifandombelitsika ho masaky ny fifanakam-piara-miasa zay tena manao le radada toka marina ka raha zany ve manaja fatratra tsy misy samby vadika amindreo banda miasa ao amindreo Ianao ve zany hatramin'izay tsy mba nahatsikaritra zavatra hafa mihitsy efa hatramin'izay ange zany izy mpangalatra loatra an'io tsy fantatro rery Larisa ny tsikaritra fotsiny dotrany hoe maro ny olona miara-miasa aminy sy mifamezivezy ao aminy eo fa zao vao tena tonga saina fa tsy nitaizatezay ny fahatany zay bandy taizany to fa de tena nisy tanjana tokoa. Zay ngery Larisa ka nampianariny ady sy ny sisy nampianariny mitondra fiara na mitondra moto koa. Ay zany efa vao petrapetrany daholo ny zavatra rehetra. Amin'io ianao tsy manazafidy fa de tsy maintsy manaiky. Ary aiza tokoa ny misy an'le fiara le hoe ho ampiasaintsika efa tiany meny aty ny lakilesy ny garazy misy asika. Ovaovana foana ny garazy aprimana azy io mba tsy ho fantatr'olona. Marobe koa ny garazy miara-miasa amin'ny eto an-drenivohitra de afaka ovaovaina ihany koa ny plaque d'immatriculation. Zany marina ary noko maromarina fa marobe manam-pahefana miara-miasa aminy matoa afaka ovaovaina mora toy izany ny plaque nefa tsy misy mahatratra. Zany koa aloha de tsy ferany raha tsy zany ve izy tsy ho tratra mihitsy hatramin'izao mo mety maro arak'le plaque ny taratasin'le fiarako. Fa ty solona anarana vetivety teo koa aloha nafiaikana. Lavasanga sy kialamavo nataoko any tsy me marina maforprisy. Manoatra rangano ny manao kilalo polisy volera sy leskidika amreny. Ka normal kosa ve zany Larisa mba soroana ny tsy avotonona tsy nananaranao any anaty mission araky ny teniko. De zay tokoa nga nenazo ny liwana fa de tena lavasanga mihitsy kosa ve lorprisy. Inona foana ity ty mahasomokotra ny laito ambody ordinateur ity de tsy atserovana ora fisakafoanana tsony sady amin'izay ireo soratra maitso misy fahataperan'ireo foana no hitako midefile leo amin'ny ordi an'lao
zao le tsy le antsoina hoe midevy efa fantatro nge midevy alahy fa ny tiako fantatra hoe inona le mampidevy any lahy sa inona moa zany ny filaza azy zay mihitsy ka je dève tu dèves nous devons vous devez zany lesy fa manandrana ny contourner an'le accès ty zany hoe le ao anatin'le hoe dark web afahako mijery ny zava-miafina miparitaka ao anatiny sy le tsy andoavam-bola mba tena tirabotsy koa nge nareo ty tena mba mariny de manandrana amin'ny contourner-na accès-na inona moa zany na ty le hoe dark web azo dika tsotsotra amin'ny teny malagasy hoe tranoko alamaizina raha tsy azo olona ay ve dark web le ampahamiafina amin'ny internet zay indrindra sady sao de fanaona aloha laha tazomiko amin'ny fanazavana ela be eto tsy manafa toiziko sady mahaliana koa nge izy tsinony enao tsara ry mizara telo mazava tsara ny internet zany misy le antsoina hoe surface web io zany le azony olona ampiasaina amin'ny andavanandro manao recherche mamaky vidéo manao FB miainohira sy ny sisy iny aloha farako de misy indray le hoe deep web mivondrona ao daholo zany ny zavatra confidentiel rehetrarehetra ohatrany hoe dossier momba ny orinasa na dossier ana marary amin'ny hôpitaly na resaka amin'ny gouvernement de farany le hoe dark web io zany le tsanana ny olona accès zany hoe zany hoe misy fomba manokana atao afahana miditra ao ampiasain'ny olona izy anaovana varomaizina fivarotana zava-mahadomelina fitaovam-piadiana tsara-dalàna sisisy de tsy mifankalala fa ohatrany hoe manao vatra anaty ambadika ny olona ao anatin'io de inona nefa aloha le tena tadiavin'ny laoka satria ampiasain'ny olona koa izy ivarotana olona tsaratsara-dalàna ohatra hoe olona sainy mihinana biby velona olona hidina anaty toerana tsy afahany metsika firy zay mety ho karazana bibiana rehetrarehetra ary tena mino aho fa maro be amin'ireo olona tsy hita eto Madagasikara reo hita anatin'ireny olona tsara reny azoko amin'izay de lahy koa ve zany zao liana amin'izany zavatra zany sa hoana za vely ty de adala ko raha tsy maharasaina letsiko hitadavana sy afantarana an'ireo olona ireo no tena antony dirako ao fa tsy jery an'izany mihitsy aloha nefa ohatra no sahatro ihany izy ty laivo milamina lesy vita an'lay urbaina tsy mahafantatra ny raha joary mpidevy-pro an'ny sampana misahana cybercriminalité nga aza manantsafe koa lesy ka hita fa marina nge zany urbaina aleo angamba mijanoko eto amin'ny mangingina eto amin'ny tobila de itsika mandinika ny taktika rehetra sy zay tokony atao savaky ala mahavolo keliko aza mianiany eo kory brisy za zany efa stressé be mihitsy calme fotsiny kiseria inona ary ty androany zany ny andro voalohany amin'ity asantsika ty matahotra zandro brisy manina ho atsika raha mandositra tsy ho hitany ho dadatoa no fotsiny de vity efa tara loatra zany ry Larisa efa nanao fifanarana tamin'ny dadatoa tsika ary tsoamelany raha andositra zany tokoa aza mivaky latety be amin'izany ekefa ny vola be hiditra amintsika eritreretina oay reny zao misy akisy zao fotsiny nataonao mody manaraka moramora vatoriny ianao de no tsara ry zareo rehefa miresaka tsy maintsy fanonona anarana izy ireo ka ampiasainao io fahalalanao ny anarana io akanao ny fony de mody ampiresanao sady tononinao le anarany amin'izay ohatrany hoe olona efa tsy vaovao amin'ny tsony zany ianao ianao hoe de tsy ahitan'izay andresena lahatra azy eo de za kosa mandritra n'izay fotoana izay de efa miandriandry amin'ny tobily eny amin'ny toerana takotakony iny nefa mora andosirana ka mba tazatazana avy ety ihany ary sao de mila fanampiana ohatra na hoe le hibatan'le zazako rahako maso tsara mihitsy ka mission voalohany ty ka mila mitandrina tsara tsika sao de ho tratra bonera eo efa nidolo ny fitaovana rehetra fahampatoriana sy ny sisa efa tsiry ai vao tafiditra lalina mangingina tsy misy olona zany tonga de seporiko amin'ity izy amin'izay tafatoro azy aveo de
bataina maka ao anaty fiara dia intsika ny lasa. Efa indri tsara ka andao amin'izay ary rehefa vonona. Aleo aloha hoe ray amin'ny toerana mangingina tsy misy mpandalo reny mihitsy tsika no anomboana azy ka. Eto tsy dia mampahazo aina anazy zany. Ndao ary fa efa misy toerana hafa ny eritreretiko any. Tongotsika aleo aloha metraka ny tobila amin'ny toerana mora melomana azy ahafahana mitsoka angina dia ianao kosa mijery an'izay ankizy tsono. Angingina tokoa aloha tsy izany. Sady efa simba daholo koa ny jiro ny poto fa tsy misy mirehatra. Sa ve mbola alobe zao? Sa tapaka kosa ny jiro? Aza miasa saina amin'izany rehefa izay hitana zaza ao angalary ny eritreretina ry Larisa. Ary ny tenena koa moramora sao dia misy maheno eo ry Boris ka. Andraso fa misy zaza manderery. Aleo rangahy ianao manaraka moramora ny fiara ihany sao dia lavitra veto ilay zaza vao azo fikse dia raha hafa indray ilay mipahata azy avy eo ho sahirana eo sady ho raisi-potsiny eo. Endre miara-miasa foana tsika dia indiana amin'izay ary fa inona ary tia mianahana be ty. Bisoingana dia mandeana. Ao ary. Dia tena angala-jaza tokoa moa izany ry Larisa. Tena hoe manao viveriny aina amin'ity fitadiavam-bola ity. Raha sao angamba misy mahatrarana ohatr'izany dia mifatiko sisa ny raisiny eto. Olona efa maimbo rano ny asarotam-piainany reto. Verim-potsiny ry. Tsy voatsoa mihitsy lesy ilay ankizy vavy teo efa fetsy be ny lahy. Ka ny ianao izany le ngezy efa mirongaronga be ary saina be reny nampiresanako. Aiza izy ny tsoa mailomailo. Mety foana angeo izy dada tosarila na dia reny hoe vao maniry vatonony reny azy. Andao mihitsy aloha rangahy hifindra toerana dia zazafa mifandriana. So mantsy ka ny antsolon-dehibe na ohatr'izany ilay zazavavy teo dia ho raisi-potsiny eto tsika ry Boris. Ka ny andro ary ty efa maizinako. Efa lobe anankiroa ve rangahy dia mbola tsy nahazo ihany na dia zaza anankiray zany efa nareo ve dia mbola mbakain'ny zazabodo ihany. Aza manao izay ampiakatra ny tambaviny salina miteny azay. Indrery dadatoa leo fa ezaka izay. Tena mihitsy le ezaka fa ohatrany tsy ampy sady dada tokoa fa sefy nalioany tenena ary lesaka. Entoko. Efa tsara teo raha ny tiany tobila sady efa voatsindry plaque d'immatriculation hafany koa ny tena laran'ny fiara. Zay fa dia anao ny sisa ry Larisa. Eny ary. Engany mba azo aza amin'izay tsika amin'ity indray mitoraka ity amin'izay tsy anjeran'ny atezeran'ilay rangahy be intsony. Eno iny misy zaza mandeha rery. Miomany ianao dia mandeha anaingana re. Eny tokoa. Vetivety ary. Io eo amin'ny mpitapiny io kosa ka ny anarany ka Mety hono. Mety? Ndry mihitsy natsoka ka. Angaki indritsy mba misy mpisena dia manderery kely ohatran'izao. Efa satria manderery. Dao ary ndry ateriko fa mampalahelo kely anandry. Aiza ho aiza ny tranonareo? Ay, andao ary ateriny taty Dia andraso fa misy zavatra omeko andry ato anatin'ity poketrako ity. Zaza marina, tsy rety isy raha tsy miandro fatrany zavatra ho avoakako eto anaty poketrako ato. Mba fantatry indray mantsy fa mosoara misy fampatoriana no avoakako ato.
Oay, andrasa aloha fa misy maloto angezany tarehandry izandry mety Ary aleo ararotana amin'izay. Sady efa manatona moramora ny fiara iny koa Borisy. Aleo aloha ky mba fafany taty tsara. Penako amin'ity mosoary ty amin'izay ny orony sy ny vavany amin'izay tsy afaka miantsoantso. Iza nefa no hahenao ndreo lalana ary mangingina be. Ampidiro atangana ary lalisa angana ianao Zay, te andao amin'izay Borisy Andao ary tsy nisy nahita kory tsika teo efa natao tsara ve le zaza? So fa aingam-piasa le fampatoriana. Ary mangovotra ange zany tananao zany Larisa Seria kalma finarity. Eto malaky fotsiny fiara Borisy Bravo, tena bravo amin'ilay. Mba izo haiko sady mahafatifaty zany zaza zany tena ao tsara mihitsy ka. Mahatsiravina fo me an'le rangaty. Sady sereny fikitiany tarehan'le zaza na dia tokony ho fihetsika faneo mpitiavana tsotro zao sady toa manjary marikoriko azy zany. Vita aloha iny androany fa manaraka indray tsika miaona. Telo ny karamanareo dia mizara manisa milion manomboka zao andao ary. Larisa 10 millions de francs le meno dady ataontsika teo hitako ny nateviteviny eriko. Ohatra ny mety amiko kosa roatra zao foanako. Larisa miaino avy ianao zany Ono ary Borisy. Ina ndraiky Fantatrao ve hoe ataony dadato Charline zao iny zazavavy kely iny. Angalany tova sa aondrany sa ataony inona. Say ve zany mahalasa sainanao io Fa ianao zany dia tsy mba nandinika kely akory ny sainao Vao nahita an'ireto vola reto za dia efa nisindy zany rehetrarehetra zany. Vola foana no ataovy ao an-tsaina re dia afaka ho azy zany ialavanao zany Larisa. Tsy mandra ny saiko Borisy ahoana zao ozy isany ray aman-dreny zaza iny rehefa tsikarany fa tsy no tao an-trano le zanany vavy. Nga moa fantatro ny ray aman-dreniny zaza iny ka. Aza miasa saina amin'izany rery Larisa, samby amin'ny olana io Tsy haiko hoe lehilahy tokoa ve ianao dia tsy marary aina amin'izany fa zary Borisy tena ohatra manenjika be any eritreritro Marina raha mba hahita tora raha alina mamina finanzany rehetra zany. Misy aza ngeky mahavita mamono olona mihitsy noho ny voly. Ny tsika ngeka nangalatra fotsiny nataotsika fa izay toy anan'indray loha tsisy idirantsika tsony. Ao fa ataoko ao ambanin'ny ondanao reto voly reto ralina dia amin'izay mahita tolo tsara ny vady. Ndraso mihitsy aloha andeha haka-rivotra kely tsy andavan'ankanatsika. Eny ary atandremy fotsiny sao dia lasa vinany loatra dia mananjera-tenao malalako Anga dia tena maivakitsaka zakany rivotra mihitsy ny fahitanao aty. Mba vazivazy ny hafa ina ary ty masika be ty. Saika tsy nilama sainy Larisa raha tsy nasiako an'le vovon-javatra fotsifotsy ny vidiko tany amin'ny varomaizina iny ny rano fisotro. Levina ohatra ny sirako moa izy rehefa mifangaro ka tsy fantatra Larisa. Raha ny marina zany dia karazana zava-mahadomely efa fitsindron'ny Larisa taloha ihany izy saingy afaka moa izy tateo aoriana. Saingy hoe hitako mampilamina saina izy dia naveriko ny mena azy. Miala tsy ny alolo Larisa malalako fa tsy mahitsy nataoko zany satria tsy tia alala mihitsy nge raha dadato tsy ny ahy alavan'ny Larisa koa no andeha hanapahana ny vola miditra zay ny tena marina.
ihany no tena marina amin'ity fahaverezan-jaza isaky ny metsaka ty robaina. Tena mahalasa saina mihitsy. Ny sasany mba fantatra ihany hoe diso lalana na ohatran'izany fa rehetra zaza amin'ny dossier nalefan'ny protection des mineurs outretentsika amin'izao reto dia tena hoe tsy re maty tsy re velona. Dia tena mampalahelo mihitsy ry Joary. Mampalahelo mihitsy le ray aman-dreny mipopopoky tsy mandry andro tsy mandry alina. Na elatsy ao amin'ny toerana zareo kosa zaveko. Sady amin'io nge mitovitovy taona daholo zareo e. Rehefa tsy 12 taona dia 12 taona. Ka sahy mihitsy nanaovako 14 amin'ny May isan'andro io nge. Sady le zanak'ilahy ino tsy nandray 14 taona tamin'ity taona ity. Tafiditra tsara anatin'le sala taonan'le zazavery mihitsy. Ela ho aza manao izay mampitahotra eo fa tsy. Ray. Hoay, ary alery tamomba le zazavavy 14 taona sy le zalahy 15 taona voalaza fanandeny tsoka nge reto e. Vao nisy nahita teny Ambatolampitolakandro teo raha ny vaovao nampitain'ireo olona nanatry maso. Tao anatin'le taxi brosy ve sa nandeha tongotra sa naninona e? Sao dia mba azo enjehana any mantsy. Dia tena tsy hay tsony leso ry Joary. Tsy fantatra tsony konge le olona indray fa mampitovy olona fotsiny. Vao aingana zao nisy hoe nisy nahita tany benjy izy roa kely. Rehefa nitratrarina teny nefa dia tsy nahitana nangirana akory. Ny taxi brosy rehetra nefa hono efa tapitra ny sakanana sy ny zavaina daholo fa fa dia tena mampitaitaina ray aman-dreny moa ndraiky izy ka sady mbola hoaiza lesy ty fiainanako. Zao sady dia asiana izany fitsoahana zany. Itsoka dia itsoka hoaiza. Ny orokoroka nga mahavelona dia ny fianarana sinisisa. Ka tsy hiverina any amin'ny ray aman-dreny ihany ve zareo rehefa fahavany amin'ny jenaliany any e. Ny asantsika lesy toizana foana fa inona ary ty. Zay aloha e. Manderaka ny tokony ho izy tsara aloha hatreto ny asan'ny polisy Larisa e. Azo itokisana ihany aloha raha ny nalalako amin'ny polisy hatramin'izay ka. Tsy te ahitana olana loatra. Aiza moa le telefoniko teo le ty. Aleo aloha isavasava kely ato amin'ity Facebook ty ato fa tsy aty amin'ny tony vondrona ny zara dessin animé ho an'ny ankizy tony sy ny vondrona fizaran'ny ankizy kisarisary tony zao no tena be zaza miditra mihitsy. Ela kory Kevin tony mamaly nefa mba connecté ihany ka. Raha tsy korosiko ianao efa navelako tery. Sa ve tsy tsaroany hoe maheva ihany ny mikaiaraka? Otry. Ary message niza koa miditra ao amin'ny message par invitation iny. Avy amin'le Omar Velika hony. Pahiza koa ty. Coucou Mikaya, comment ça va? Teo valiko vety? Data nefa efa niteny hoe tsy mahazo mamaly mihitsy raha vao olona tsy fantatra. Nefa ve koa fa hotana ny mamaly arahaban'olona e. Coucou, ça va ça? Iza moa ianao azafady? Iny fanamaly sady. Léon no anarako. Mba accepte une demande kwa kia. Bitiny dadanay amin'izany zako. Mamaly indray. Fa firy taona kendriny mbola betiny dadanareo foana. 14 ans tamin'ny herinandro. Ay, anniversaire andry zany tamin'ny herinandro. Soraty eto ny adresindry fa andefasako kado tsara be. Ianao aza tsy fantatra koriko. Sady sarina liona fotsiny no ataonao PDP. Ny fanamaly indray. Ndry ve tsy te azo kado e. Tena matotra ne zany e. Hitandreo foana ny sariko.
Sady nampiany emoji kely misy an'le satroka anjely kely iny. Ay, iny tokoa fa nandefa sarina kadao tsara fony be dia be. Miampy hoe inona ny tindry, saro-bakoly ve hono sa inona? Nefa ondry io ve mbola ilalao saro-bakoly ihany? Mety efa mahalala sipa zangamby. Inona re navaliko an'ity e? Omeko azy tokoa ve ny adresin'ny tranonay? Dia tena andefa kadao tokoa ve izao io? Aleo rangahy adresena trano ery alavidavitra ery no omena azy a. Dia mody antaniko matetika fotsiny ilay ankizy namako mipetraka ao raha misy zavatra tonga ao amin'ny zareo. 250 moa safiry teo ireny adresin'ny Rosalie e. Io ary ny adresinay e. Ahoana hono voaraiko fa misaotra ho alefako izay tadiavindry fa ho tambon'izany dia andefasony sarindry ao anatin'ny akanjo fitondran-drimatory tonton Léon, amin'izay midodo tsara rehefa avy eo. Fa ataony tiana kosa ny sariko manao akanjo mandry. Raha tsy adalako. Lefa valiko. Efa hoe betiny dada aminay hoa. Tsy atao fantany rehefa ndriko na tapany ambany tsy mampiseho tarehy aza ange dia mety be amiko e. Aleo valiko fa mahakamo akory. Fa le rangahy ve adaly rehefa tsy mety dia tsy mety fa aza betoika. Ino izany soratany? Ay, izay izany ny vavatena, ny adresy tena angany tsy efa azoko. Sady miampy emoji mikakakaka be dia be. Andraikako io. Toa mivadika vetivety teo ity izy rehefa tsy nahazo izay nilainy. Dia inona izany ny ataoko? Oay, ino fa nandefa sary? Raha tsy koa ngamba ilay connexion fa efa ela ilay izy vonipotra. Andriamanitro, toa sarin'ny lozina reto hitako ty e. Sarin'ny tapany ambaniny tanjaka tiana alefany amiko ty. Dia arikoriko miaraka amin'ity kipy be mivalombalona sy voloina be. Tena bloqué koa n'ity rangahy be tsy mahay mihaino ity ka maharikoriko. Poa! Esa hoe mikaya kely ny dady. Fa inona foana ho aty malasa amborona amin'ny pisony dady ity, ha? Jereo nge fa sakafo ara raha lovina fotsiny e. Dia ho lazaiko any dada ary ve? Nefa izao tezitra amiko izy raha fatany fa nitezako ty iveko ny contrôle parental. Izany efa izany lasa matahotra be. Inona ho aly olanjanako e, ha? Lazao amin'ny dada re. Ka manome toky amiko aza veloha nefa dada hoe tsy ho tezitra amiko e. Zao maheva. Tsy tezitra aminao izany raha tsy nanao betizy be ianao. Izany rery dada fa nisy olona izay ho anapiresaka anà tao amin'ny Facebook. Oviana dia olona iza? Olona iza ho? Ka tsy fantatra hoe iza ilay olona fa napiresaka be anà izy. Dia izy raha nilaza fa hoe hanome cadeau d'anniversaire ho anà hony. Sady nangataka ny adresin'ny tranontsika. Ahoana tsara ary maheva? Aza hitako re ka nomeny zazy ity tokoa e. Tsy ny antsika re nomeko e fa ny Andry Rosalie. Ny olana nefa dia nanao farateny tamiko io olona io rehefa nangataka ny sariko nanao akanjo mandry ka tsy nomeko.
dia izay no mampatahotra anao hoe sao dia maninonao Rosalie raha menasina ataon'ilay olona izay. Fa lozinona ry ty tantarain'ity zazy ty fa oviana nefa nitrangany zany zavatra rehetra zany Ramaheva. Afako maly alina ry dada. Dia efa afako maly ve nitrangany zany dia zao ianao vao miteny amiko. Ka matahotra kosa nge zary dada. Ao ia sy hoe zany mesazy mifanakalozanareo zany. Izy io tena hoe rangaha-periferana mihitsy. Ary efa tamin'ny folo latsaka nge za mesazy ny fanakalozanareo zany nefa ty efa niregleko tapaka ho azy amin'ny 7 ora sasany alina farafatarany. Fa ahoana zao Ramaheva? Mifona dada. Désactiveko ilay contrôle parental dia izay nahatonga na mbola afaka ny connectana dia alina be azy. Tena zaza manao tao foana mihitsy raha ianao tika. Raha azoko tsara nge zany dia efa ela nikidikitianao ny fonctionnalité io arak'izay mampety anao tao anatin'ity telefôny ity. Za nefa dia mba nilamitsaina sy natoky anao eo. Mifona rery dada. Manompoko zao dia adiny io ohatra eo aloha ny fampiasanao an'iny telefôny iny. Confisqueko jusqu'à nouvel ordre io. Andray kosa ry dada. Za kosa ne mba nitsotra ny marina taminao tena izany fotsiny aza ve dia ohatran'izany nataonao. Tsy manakana ny tsy hangalako an'ity telefôny ity zany. Fa mety ampena ny fotoana mahakonfiske azy fotsiny satria nitsotra marina tamiko tokoa ianao. Ka zany ny zavatra antrany mba grave koa lesy zany. Eno tena efa fetsy ratsy le zaza. Zako moa diso natoko loatra dia tsy mba nanara maso firy. Tsy fantany anefa dia maro ny fetsy lavitra noho izy ao anatin'io tambajotra serasera io ary tena manana areti-tsaina tsy etretina mihitsy. Ny eto aloha nataon'ny lahy aleo aloha lesy confisquena kely mihitsy amin'izay kosa mitandrina manaraka dia aza reraka mihitsy mampafantatra amin'ny ankizy hoe tsy azo atao ny manome na manaparitaka information personnelle toy ny adresy na lahara-pinday na ohatran'izany any amin'ny tambazotra tseratsera ohatran'izao. Efa nanafatrafatra azy foana nge lesy rojoary fa le zaza ankehitriny mihitsy nefa manita-tsaina. Izay no ampitadiavako ny olona miafina ao ambadika io compte io. Alio ampinanina kely mihitsy aloha fa tena mahakivisy loatrako. Zaza kely tsy ampitoana kely ery ve lesy no asaina mampiseho sary mamoy atrotran'ireny. Inoko mantsy fa tsy voy Maheva no ataony ohatran'io. Ary ty fahaverezan-jaza isaky mihetsika ity efa mampivadika ado ny perivera koa ery manampitrotraka. Efa miketrika azy mihitsy atao. Dia nanahoana aloha hitan'ilay ihany ve ny adresy pian'le compte hoe Léon Marvelix iny? Tena efa fetsy be ny lahy. Mampiasa VPN izy dia manasaotra azy ny fitrasena azy. Fa tsy efa ela kosa vela aloha na iny contourner an'izany ka ohatra ny logiciel hafa mihitsy angely ty nampiasainy fa tsotrindreny fanaovana VPN tsotro ireny ry dery. Zany hoe olona efa tena enjana be zany le miafina ambadika ty compte ty. Fa logiciel inona ty zany Zany hoe mitovitovy amin'ny logiciel hébergé ao amin'ny dark web ihany le ampiasainy. Tsy vaovao amiko aloha le cryptage. Ay le hoe ampahany internet tsy tany sarababem-bahoaka. Zay mihitsy. Nefa zao tsika aloha mbola mitravy amin'io. Zany hoe mbola tsy voaketriko tsara le izy hatramin'izao aloha. Ay ka laza azy vaovao ihany ary raha hoe mahity ala. Ok ary, sûr resy. Volana sahaty izay nanaovana espresy an'ity asa izay netreretiko fa mamohery ty. Manomboka mihazatra ihany koa ny saiko. Loza fotsiny dia lasa nandray zava-mahadomelona vao milamina ny saiko. Fahazarany ratsy efa nialako efa ela. Fotsiny misindrona kely dia tsy azoko ny haiko. Tsy haiko hoe naninona. Sofa misy ny vola mikararana mantsy no azonay nandritra n'izay fotoana izay. Arakaraka ny taonan'ilay zaza ny vola omeny dato Charles-nay. Izany hoe rehefa mbola zaza loatra ny azonay dia kelikely ny vola omeny anay.
fa rehefa lehibehibe kosa dia betsaka satria reny sarotra ampiresahana kokoa. Indrindra moa fa pohodrohatra n'ilay farany teo satria fankatia fampianatra ny lisea ny azonay. Ilay zazalahy 5 taona moa ilay zazavavy kosa 4. Na variana dia ny tenenan'ny olona tao amin'ny Facebook avy hatrany foana fa hoe nandeha nandositra noho ny fandrarany ray aman-drenin'ny fitiavana izy roa kely ry zareo. Kanefa dia alainay akeriny sy atsipinay ary andavaky ny liona izay tsy iza fahita ato Charles. Inona ho ilay mampimererendry ato tiantsika hoe hanangana ny tranontsika manokana tsy ho azy ity ireny mahafaly anary Prisy tsy mampino hoe tsika ilay sahirana kely teo ny lasa milalao volo ohatran'izao. Ka izay nge ho tsara rehefa hoe matsapa an'izay ianao ry Larisa. Fa tsy adin'olo ny nanome vaovao diso ny ray aman-drenin'izy roa ny lazaina fa hoe nandeha nandositra ireny efa natsoko ilay laharana tao amin'ny publication mba mitady tao amin'ny Facebook dia mody ny lazaiko hoe hitako tao anaty taxi borosy tety Ambohimandroso izy roa kely. Esy hoe izy roa kely azaka amin'izay nefa tsy haintsony namatana velonako. Mampalahelo anakay. Fa izany aloha ihany fa mila mihetsika raha pitso mitady zaza ho arapaka indray ho ny liona. Sika indray vonina foana ka. Ravalonony mahazatra indray izandro nefa izao data amin'ny 5 foana ihany vao tonga hitsenana satria tsy fantany izao fiovana izao. Andry azy ve sa andeha ho any amin'ny biblioteka aloha mandra-pahatongany. Izao ange ilay mahasosotra amin'ilay tsy misy telefona ahafahana mifandray raha mba tsy nesoriny dada tamiko izao nefa ilay telefona dia mba afaka nampandre azy tamin'ny alalan'ny SMS ohatran'izay. Sa ve atsoko amin'ny taxi foana aloha ranga toka dia mandefa kamo be kosa raha mbola ho any amin'ny biblioteka izany ka somary hodikodina kely rehefa tafasaraka amin'ny aza. Aleo dady popopo hitady anahandra sendra tsy mifankahitsy izay. Dia akaka ny telefoniko tsinako confisqué. Izay akery mihaja, za aloha mbola hijery zavatra kely ary aloha ary. Eny fa ny saradalana izy roa vavy. Andraso ampiresahana amin'izay. Mihaja izany ny nanaraka ny arabe iny ho mahevy tia mividy miakavity iny raha niresaka izy roa teo. Aleo tiano arahana. Manao maheva. Iza koa tia madama manao solomaso mainty be miantso anaty. Ary taiza nalalany anarako. Manahoana tompoko? Fa iza kay ianao azafady dia taiza nalalanao ny anarako. Zanaky ny namako ve dia tsy ho fantatro amindry. Namaneny izany ianao. Dia ahoana no mbola tsy hitako mihitsy ka tsy voatery ho fantatry ndry daholo kosa angeny namanenareo taty mialy aloha ny anarako Antanio aza nge rehefa tonga any an-tranonareo ndry taty mialy? Sambako nahary an'izany anarany izany. Inona aloha ny tadiavan'ny taty mialy anay tsy misy hoe inona kifa misy zavatry nenareo tiako ampitondraina ndry fotsiny aty. Tena hafahafa ity madama ity ka. Andraso ito fipetsy amin'ny tsy sampanandalana itsy aloha itsy dia tonga dia hiazakazaka mafy be avy sy fonjeo. Hoe, misy zavatra mipetaka eo amin'ny molotry ndry?
Andraso angefa fako amin'ity mosoarako ty vetivety aza mifampikitikitika kely le raha matoby tsy mahay miany ity dia aza mba mifamitapitaka ihany koa fa ndreniko resahanao azy efa elany maty. Na hevitra kara marina ny tanako dia lasa izy nandositra. Indray marina ny tsitako. Savy moa nalala hoe ay efa kamboty reny ty izy. Sangedratsy marina. Sa mahalala raha mpangalatsy azy na ohatran'izany. Misananaraka ty ve zao iny? Oay, natona olona marina. Maka loatra koa moa dia tsy maneritreritra koa raha mety hisy olona atao batiky ty fiolany ty. Azafady fa maika loatra dia tsy... Ndraikako, toa lehilahy manao solomaso mainty be koa nge ty manoloana ty. Dia ino ty amin'ny tanany ilany ty? Mouchoir. Zay, aleo bataina mako anaty tobilina amin'izay. Borisy, sofa malaka ianao. Tady ho fetsy mantsy karakely ty. Efa azo ka, ary malaky ianao sao dia isy ahita eo angirangana. Tsara izay entana anizy zany nitsoa ny zanaka dadato izy aloha dia tsara tarehy tena fa ono mba ataonao inona tokoa reny zazy reny raha tsy mahatisy io. Angalana tova ve sa aondrana sa atao inona liny ireny zanaka dadato vavy zany fotoana koa angam'izao iakaranareo amin'ny dingana manaraka izay ny tena tsy azoko dingana manaraka ahoana ka eno miampindray ny vola miditra aminareo efa ampiatokisako anareo kosa angamo izay volana vitsivitsy ny rahantsika ny asa izay nary ny tintira-ngatsy tenenina amin'izany azao efa hanomboka tsy alo le zaza fa andao atombotsika amin'izay ny tena asa dingana voalohany ao anatin'ny dingana marobe any mantsy reny ampanovina anareo reny fa asa manaraka inona moa zany le izy dadato zao ny fanodihana ny orona tsara misy efitra miafan'izay ato ambadika ato avy manaraty inareo dia mba atao ty aloha le zazy tanyreny fa rehefa miodina ny orona tsara dia tsy tokony hamoaka feo mety hahafantarana anareo mihitsy nareo zay zany hoe afaka miteny fa hovaina fotsiny oay nesoron'le kadra misy sarina lehoanana lavo-piaza teo amin'ny rindrina dia inona zany inkitiany iny ay nisy karazana bokotra zany tao ambadika tao no tsindriny le izy dia nisokatra tao mivaravarana le rindrina zay manosoa aloha re manosoa amin'izay ty amin'ny studio nareo manosoa ty oay efitra maizimaizina zara raha misy jiro manazava ny ato na re any daholo kosa ka ny jiro ka zay vo mazava tsara ny ato anatiny inona daholo koa reto miantona amin'ny rindriny reto feno sary tava karazany be dia be ao ny sary tava miendrika alika ao ny miendrika kisoa ao ny miendrika liona saka sy akoho dia inona koa retsy to karafasy dia eo afotrano indray misy rojo vy misy fanaketohana tanana sy tongotra marina mafy raha tsotra n'ireny salle de torture any anaty film ireny tsy izy azao tonga so ato amin'ny tranokalan'ny izy firy tranokala satria sy voafandrika ato tsy misy tafavoaka velona tsony reto eto voatrano reto ny fitaovana rehetra fakatsara sy ny kamera zany oay misy kamera mipetaka amin'ny tripetoko io dia iny fa velomin'ny dadato zao brisy anoviny lalo ty combinaison ty dia alaizo saritava miendrika alohanao koa io kalmafy kosa manao an'le miendrika lohatsaka ny amo dia ty lohana lohany ty eny toko rehefa vita zay dia sorony akanjon'le zaza dia afatory eo amin'ny rojo vy eo ny tongony sy ny tana ahoana tsara ry dadato afatory eo tsy mifanaraka tamin'izao kosa ngetrika marina ao anatin'ny asa daholo le ty zao polisy
raha tsy manaraka an'izay lazaiko lahy dia io vadiny lahy io no fatotra manaraka eo aingana lahy eny ary tompoko zay zay dia raiso am'izay ty karavasy ty aingana lahy mavesatra be ny lohako sady misy zavatra mangatsika be ny tanako tsy kosa rery limana dia tadiavinao karavasy an'io zaza tsy manatsiny io zany le ty fa leako la fataka lava sany ty ve bandy sa tsy bandy nangala efa laty nisy hoe tsy manatsiniko zao la vao betarainy eo non tsy mahabandy aho kosa ny zavatra ohatr' zao liona marina mafy mbolo zatra foany la fa mila fahazarana kely fotsiny le tsy io eo aty le karavasy dia vao ny fatoany eo amin'ny bavan'io zasy io aingana ho ala aingana letsy inona ray ny trangy eto ry lantro tsy rehefa mangofotra hatramin'ny tanam-pirisy dereo amin'izay ny fanaovako azy le dereo ny lavo zay oa dereo voatsapotsapa le karavasy be fonjare olona fonjare losina tsy hita masoko sy reny sofitsy tsy mahafita mijery an'izao aka mivaravarana mivoaka nefa tsy mihitsy tapenako ny sofiko sy ny masoko rangaha allo bonjour taty saika mba anytany fotsiny aho hoe any aminareo nga mahefa tsy nandalo tamin'ny mihitsy ka tsy hitange izy analiany taty andala-pikaroana azy mihitsy aho io tsy anyko izy eny ara fa misaotra petsaka dia azafady nanelingelina mba lasay zarindrery le tokan'ny aiko iny ny ravaloha tsy toy ny mahazatra ho ny zareo androany ariva ary nilaza tamin'ny miady izy fa hoe hijery zavatra alohan'ny sapana ny lalany zareo dia teo no nahitany azy farany dia nakaiza nefa dia nijeryinina efa taiza tsy taiza zao ny tany tsy tongako efa iza siza koa ny tsy natsoko fa tena tsy hita efa niteteziko daholo koa ny havana ny namany mety hoe nandehanany fa tsy nisy nahitana mangirana tena tsy handrera ntsony aranga fa alefako ty mba mitady ty mbola tsy ampy valo mefapolora mantsy no tsy nahitana ny mahefa maty azanako tsy foko fa lasay zare ianao ampy aloha zay fa ndao am'izay voaka safoky ny fanantenana koa ty aleo akaina kely aloha tsika ndao daoly aloha fa inona ty beko netoka be ty kalamavo inona ty reny akiny tena fidiram-bola tsikato ahazon'ity zany raha tsy misy andeha ny video laiko reny tsy misy antoavako ny karamanareo mihitsy alaina video le zaza avy eo ampidirina amin'ilay plateforme miafinao amin'ty internet antsoina hoe dark web ty azo hoe zany azo atika toto amin'ny hoe tramokale maro be ny zavatra tsy tokony ho hita sarababe mba hoka hita ao fa sombony fotsiny le mitanareo teo reny ary be dehibe ny karazan'olona mivarotra sy mividy eo anisan'izany le olona manakatao sy manana toerana ambony eto amin'ny fanjakan'ireo maro be le olona pervera toatsika makafy zavatra ohatran'ireny eritseritra fikasitarana sy von'olona ary vonona ny andoha vola be dia ena video vaovao ana zaza ampitsaliana ohatran'ireny fotsiny
zany ay manaitaina daholo zany ny fatako manontolo. Zahay vao tsaroko le vehivavy sy le lehilahy nanakana teny an-dalana dia le rangaby manao sarotavana lioana miaraka tamin'ny karavasy dia ny karavasiny tsy nananany atrary tsy namelany ratsy zavatra tsy natsiaro tena. Tata aisarenao hoe vonjeri ary tata fa mijaly alao hoe tampilatanandreto biby fisaina tsy matahotra n'Andriamanitra reto. Mila vonjy zanahary vonjy hoe mila vonjy talindrasanay ty tena marady vonjy hoa mbola izy aleo aloha mba nokatra Facebook kely mety efa mahoraka be atondray zao fanjavonan'le kiala kely io ka raha mba fantatrareo mantsy fa sarila no ambadika reny zavatra rehetrarehetra reny mahery laza sarila laza azo no vola miditra sady tsy vitany hoe ariary fa tonga de ero ohatray isady ary fa miparitaka be ato ny sariny andraso hoe tsy misy fiatona ny fahavelezana zazy eto andrenivohitra maeva tovovavy kely 14 taona indray no tsy hitana nomboka omaly ny laza moa ny fianakaviany fa omena valisoa roa tapitrisa ariary zay manome vaovao mety ahitana azy andaso hitrekery ato amin'ity commentaire ty zany fa tsy maheva le zanakavavy tokany inspecteur dera ve ty zavy kely ny colonel fa tsy anaran'ny colonel Karapule ve ty raha ity inspecteur dera ty tokoa nge zany no rainy de tena marina ty voalaza le olo ty tena loza ty marina tena zavy kely ny colonel Karapule zany ty nitazonga tika aleo aloha asaina miverina malaky izy mivaly de reglena inga nysoso de hidirana anganeto ka tena marina moa felan'le rangabe le zaza raha tsy mifantopatitry ny karavasy raha azoko tsara ange zany dia ataona ohatrandreny daholo zany izay zaza azony dia sanatria ka sy amela mihitsy raha tsy afaka ny ainy dia le resaka nazavainy teo koa izany hoe misy olona mividy zany ray mivideoana zaza ampisaliny reny tena betsaka loatra tokoa ny olona marary saina eto amin'ity tany ka marina mafy raha mba ho azo torindray zao larisara alina taorinan'ireny ko nazaha lehilahy ty aza moa tsy nahazaka ny jery mainka fa izy tena manao aloha le da atao saryle tena zany ny tena hoe tsy manana fomba tempontsony fa vola sy filana sisa no mabako azy da atao saryle ty miantso ty nazo rasio allo tanto sarla ay ho avy ary zay fa ahoana moatry brisy mila miverina malako antsika fa misy urgence fa misy naritra atao sarla tena mitsoropaka zay tsy izy ange zany ianao zany sobrisa ahoana zavy kely n'olona ambony toerana eto amin'ny fanjakana io nalainareo akeriny sy tazonitsika to hoe zavy kely ny colonel Karapule io ka tsy nahalalanyzany kosa anie zay tompoko e tena hidiraka izy ao nitsika sy maintsy avotsy io de mbola tsy lasa lavitra ny raharaha inoko fa rehefa hita io zazavavy io de hijanona ny fikaroana rehetra ka tsy ahina ny fitoerana aty amintsika
na ny voninahitsy efa vitako teo azy zany ho fafako tao amin'ny darika web daholo so fa mbola tsy vita hatramin'ny farany chargement ve ka manana olona tahorana ihany tony olona miseho azy tsy maty manoto tsony fa mba iza loatra azy ty colonel Karapilo sa ve solona anarana ato anatin'ity tambajotra ty koa le hoe Karapilo mety hoe mambono izy zany dia atahorany fatratra ka ahoana nefa zany dadatoana atao mba amerana an'izany ka inona no atao mba tsy tantaran'ny hitany taty so mansika izany no atrahateka atsika aza taty larobisy fa vitatsika ny tsy mampiteny an'io avoay aloha avoay aty aloha le zazavavy teo vetrivetra re asa hitako ka hoe sorony tirangaby ety ny lelan'io zasy io sa kosa fahafatesana ny maty ihany matsiny tsy miteny aza misy ane zany io ary izy io izy raha dato valo re aza mpitsaliana tsony re lay vao ty le sy brisy aloha le angady mipirinao ambany eo ainga la angady lay fotsiny letsy ay daso tiare raha dadatoa sotran'la no mitondra azy de tapeny ny masony de ety mivoaka le tokotany ambadika izy malakilaky le tapeny ny masony zay favahy am'izay le lamba manampina ny masony teo ainga nylay mifona ray tompoko mamiryfiry taolany eny fatako ray manontona marenina eo de raisy ty angady marenina ao de mandavala lavakeo ndry angany lavaka tonon'olona ray anganao azy malaky izy ady mifiry manao an'izany io makofotra marina tonako mihaiko kely ahoana ny andavako lavaka eto lavaka tao inona koa de sanatry ve ilevenako ihany angana fa inona ty mitavozafoza de ndiesy ka angany ary so de apiko kosa izy angady le lavaka fa malemilemy bengy ty sipakelike ka ataovy malaky lesy manjary lany fotoana be tsika efarina be koa neny andro aingana ho alesany tena voako mibrisy any marina le lavaka tao ina re io e sanatry ve ka alevon'olona zay androany ala de isa nefa io hitandrio lavaka io ahita io hitandrio fe hoa io lavaka io tompoko io ny lavaka ilevenandry raha toka mipetsipetsina amin'ny tantarany zavatra ny ainandry sy hitandry tatyndry eno fe zany io ilevena ny vatana mangatsika ndry raha tsy mahatambavindry de efa miteny azay masava feo eno fe zany enoko tompoko zay entany am'izay le soa entany de entinay za raha sefo avy aloany am'izay hitan'ilay sa ny famora hitan'ny olona azy any fotsiny zay miresaka tsy mazavazava momba ny sipakely io tsony sy le fotsiny rehefa milamina zavatra eto mazava zany voaray sefo mitapena ny retondray marina ny masoko sy ny vavako tena pitoetra le tatatoanao sy mbola nahita olo loatra reny hatramin'izay mipitsirany voamasoko mba marina mafy ka mazako azy ange mba kepoka fotsiny ralarisany marina inona loatra ary ny atahorany an'izany colonel Karapilo zany de raha tsy zafikeliny zany olo io sipakely io de efa mivonoana ohatran'izay de tsy haiko tsony le ralarisa de aiza zany zao ny anaritsika am'ty zasy ty sa hoa manao hoe so de aritsika izy de avy eo ny raha amintsika ihany ny mody miantso an'le laharany eo amin'le omba mitady azahoantsika amin'ny valosoro tapitra ariary iny enao ve adala larisa tsy ho raisy potsiny am'izany tsika na izy avelantsika tsotra eny am'izay toerana misy olona mifamezivezy matetika eny nefa na inona ary brisy na tazomitsika izy de angatatsika onitra am'le rainko inona tsara hoe ry brisy zaniko fa enao ty koa ve fa ho lasa dala mihitsy lasa dala ona koa ry larisa raha tokony ho tapitra isariary nazonao de mety ho lasa avy 20 eny zany andriamanitro za kosa aloha tsy iraitsy kombakomba aminao amin'izany tsony fa hony de ahoana raha tonga ny ampotsofin'ny dato Charles hoe tsy navotrao akory le zaza fa mbola nentinao tany an-trano nanaovanao zavatra hafa indray
ka ngamo izany tenenina aminy atao parsy. Dia ahoana ratratra amin'izany? Dia toy ny hoe tsika anie izany nampizaly azy ohatran'io e. Fa ngamo ianao anao traty. Vahazotsika koa ny efa-politapotrisa dia lasitsika mipamalaky tetiko. Maninona ro mora mitady lalana ny ivelany mihitsy azy? Raha mbola tiaraka amiko moa ianao zafikelina mpanankarem-bengy ho ahy io e, ha? Tena tsy nampoziko lasa tia vola be ohatran'izao koa ianao tika. Tena niova mihitsy koa ianao ry Porisy a. Ianao koa ngatsy mba niovaka, ha? Rehefa tsy mety aminao le manam-bola dia mandeha ianao mandeha. Fa atandreny fotsiny nefa be tatasika fa tonga dia miara midoboka tsika dia efa miteny azay, ha? Andre kakio, makany hatrany tokoa ange izany lalanao izany e. Fa tsy efa izany ve nilazaiko anao teo e? Ampio fotsiny amoaka an'le zaza. Andre mandro, inona re ty e? Inona ry ty mianana be ty e? Aloha ibantako azy fa fidiny lohany nefa matahotra ny maso. Dia fanapahan-kevitra manokana izany fa tsy niombona antsika. Mba ianao e, mba ianao raha tsy mampiafa izany mbambany eo. Mipetra tsara eo alondry a. Dia tandremo manao zavatra hafahafa fa tonga dia tsy ahita ny dadanareo tsony. Aso, ary aloha ifatotra ihany ny tongotra sy ny maso ary ny vava fa sao dia iorakorako eo ka hanatra manodidina. Za ndamy mansaindra dada to. Ataoko hoe efa navotsitra le zaza. Io aloha izy ry kalamafy karakaroa sao dia fatiny ny ananana sy ny fatiny tahotra eo a. Tsy misy ilevana azy tsony io raha sanatrika maty eo. Iaro maso tsara sao dia manao fihetsika hafahafa fa ampikorotana amin'ny plan rehetrarehetra. Plan inona? Mahatokanao ary kalamavo a, tsy mifamitaka fotsiny tsika. Za andamy mansaindra dada to. Lazaiko efa navotsitra le kala kely. Danary dia ataovy sy ataonao e. Tena mampalahelo aty zazy ty. Inona re izany ny azoko menandry ato e? Ohatra mbola misy akondroka ato ka andraso alaiko fetifety. Maeva, fantatro fa sady matahotra indri amin'izao sady malahelo. Nonaona tsy mangetaheta ihany koa. Tondra akondro sy rano andria reto ka vahako ny fatorana eo amin'ny vavandry raha miaina inamiko indri fa tsy ikikikana iantso vonjy. Vao maika mantsy atezitra ny lava sangy izany. Azo indri izany e? Iny izy fananaiky. Zay. Misotra tompoko. Telo any aloha ty akondro ty. Dia avy indri misotro rano. Ary tsako moramora. Tsako moramora. Madama, miangavy anao a. Mba ampire hitsoka tato e. Ao fa tsy tantara ninina. Miangavy re. Fantatro koa fa manana fo mangoraka ianao raha ampitanina tamin'le lehilahy teo iny. Ary mihaino resaka izany kiala kely ty. Moa e. Sotroy aloha ny rano dia aoka izay le ranomasika. Ary ao averina tampenana amin'izay le vavandry. Ohatry ny anao hevi-petsy mantsy. Lasay za renao ry zanako. Tena kivy marina. Izay fikaroana natao tsy nisy nahitambokany. Zoary aza angamba leo mihitsy anontaniana isaky ny metsika raha hoe mahita zavatra tamin'ny caméra de surveillance manamorona n'iny lalana iny ko. Ry, ary iza koa ty numéro caché miantso aty. Allô? Inspecteur Adera, aty ampelantanana iny enjanakao. Ianoi izany feo amin'ny toloko sy mitalao zany, ianoi. Tata, fonzeo fa mitsaly tata. Maeva, ny zanako marina. Marina amin'izay marina. Fataonareo inona zanako e? Mokitiany io raha tsy ny fatiny lahy sisa ny raisiny lahy. Kalma ihany inspecteur Adera. So adinino ary fa aty aminay nge zao mibolile.
tsy anao indray no misy amin'ny vatravatra ohatr'izany eo. Fa inona nefa ny tadiavinareo e? Vola tonoho zay maro-bola tadiavinareo fo meko raha zay ny tsy ikitianareo sy amitsoranareo zanako e. Ary izy mahay maminany a. Efa polotapitra ariary zay ny takalony anjanakao. Ary tandremo mampiditra mpitandro ny filaminana hafa na ny ekipanao amin'izao raharaha zao a. Fa varitra ny zanakao tsy misy lohany sisa no averina aminao. Tandremo koa manaparitaka an'izao amin'ny anao manjery fa tonga dia ny lohany sisa no livreny any aminao. Ao ve zay e? Voaray dia aiza zany no anaterana an'le vola? Aiza nanaovana ny fanakalozana? Aza maiky miantso anao afaka ora visy. Ataovy mandeha foana ny telefoninanao tafitra. Tena ny tapaha marina ny zanako. Tena nisy nakatreliny ke zany ny zanako e. Tsy maintsy ila fanampiana amin'ny rafozako any angamba raha zao no mitriko. Tsy ananako manontolo mantsy io maro-bola amin'ny teneniny teo io. Afoko any rangazy efa polotapitra fa ny zanako velona ina somatsara no ilaiko. Nitazomoreo tsy mataotody ireo zany ny zanako hatramin'izay. Dia maninona nefa no andrano vao naantso izy e. Dia zay reso no vaovao farany e. Nisy nakatreriny araka le eritreritsikiny tokoa ny zanako. Tandremo zany aparitaka elahy. Mbola ny rafozako eny aloha zao mahafantatra an'izany ankoatran'lahy. Raha ty marina ka. Dia mihevitra vela fa aregleany olany lahy io samyrery. Ka zany fanambarako ny lahy zany lisy izy a. Mila mifanampiany lahy zaho matoa makaty. Aleoko aloha mbola mitazona zao tsy ambarateny raha hoe tsy misy planina maro-potitra satria tsy tiako isanjoa an-janako. Inona rony no azoko anampiana ny lahy dans l'immédiat e? Ka ny tracé an'ity numéro ty izy fa inona indray araka? Fa taiza no nahitanareo an'ity? Nampiseho an'izany zany le olona. Raha ny mahazatra mantsy dia manafina numéro ny mpakankeriny toa reny. Ka nanafina numéro mihitsy ngele tsy valiny. Fa réquisition entina tany amin'ity opérateur ty nazahoana an'io. Rehefa hita nefa mombamomba an'le olona nisoratra tamin'le puce dia nidinako tany. Ay ka olona tambanivohitra tsy mahalala taratasy akory ty izy. Tsy manana soni akory aza ka lavitoro no nentiny fidianana an'le puce. Rehefa nadiadiko tsara izy dia nilaza fa lehilahy manao solomaso mainty zany no naniraka azy vidy puce satria nisy nilain'le olona azy maika. Avy moa le rangahy zany men'le naniraka R1,00 rehefa voavidy somatsara le puce. Tena hoe R1,00 mihitsy ve? Dia ay ve nisy an'izany resaka réquisition zany koa dia zao lahy vao mitantaramiko e. Dia tena tsy akiteniteny mibandy arkama mihitsy zany izy ity fa dia tena atao parti daholo e. Dia ahoana zao raha nisy nanjohan'ny lahy tany ampitediavana ny orangano milazain'ny lahy fa tambanivohitra io ka. Ahoana ohatra raha hoe tena le nakankirany tokoa io fa mody daika tamin'ny lahy fotsiny dia novinao ny tany koa lahy. Ka voahitako fotsiny ny paoziny dia fa ozy aho hoe tsy possible mihitsy hoe izy no mitazona amin'ny maheva. Ka inona ary ny lahy ataoko e? Dia efa natao lahy rehetra daholo tany mantsy ny zavatra rehetra. Ka tsy ny zavatra rehetra ka. Tiako raha mba hoe lokalizen'ny lahy na trasen'ny lahy fotsiny na zavatra ohatrotr'an'izany. Hoe aiza ny toerana nafaritra ny avian'le antso. Sady efa antso zao le olona. Ataoko fa vita ny lasomatsara zany joary a. Vitatsika tsara zany e. Sady manamora ny asa koa raha hoe iantso tokoa le olona. Amin'ny fotoana iny mantsy moramora kokoa ny lokalize azy. Mela anaty fotsiny hoe le telefonina an'lahy e. Ka ty ary andraso ary. Zay miandra ny antsony sika sisa. Joary a dia hiandry eto fotsiny zany. Mijaly angely ty le zanako e. Tsy maintsy maharitra le sika fa inona ary ty a. Nenty zasy ty. Manahirana ihany ty mitazona kerin'olona ty ka. Tena hoe mitady raharaha. Mba inona ary zao ny heveran'le lava sanginy atao avy eo. Tena tsy androko lazy ataperan'izao ka.
Andraso aloha birahana kely mivavany fa te-hiteny zavatra angamba izy izany. Fa inona ihany no mampigongonona sy mampikofokofoka indri eo e? Mandrasa kely fa kely sisa dia ho avototra indri e. Misaotra, mba miangavy re madama. Aleo izany mba ho any amin'ny trano fivoahana vetivety. Sarotra be izany fa io efa misy po dia eo matao. Ka mifatotra amin'ny seza nge ny tongotra sy ny tanako ka ahoana ary napety an'izany e. Izao ho birahako mifatotra eo amin'ny tongotra indri mba ahafahandry manala mavesatra. Ny tanana justa tsoa kely amin'ny seza fotsiny. Tandremo anefa manao fihetsika hafahafa fa Eny tompoko. dia misa moramora. Raleo amin'izay moa to menjera amiko rotona. Inona koa ary tia mampitsingidingidi-pony ty? Ndry koa ve mamo e? Ao arenina aingany. Zay, tsy tsikariny. Zay, dia ao averina fatorana amin'ny tongotra amin'izay. Eny efa lasany odina ao ambadika ao le madama. Lasany voaka ny ivelany ihany koa ngamba le ramizay teo. Aleo atao malakilaky amin'izay ny fandidiana ny ty tady mamaritra ny tanako ty. Tomby ihany ka le fanapetahana odomoka. Ny endrony fosony ohatrany hoe lamina. Naratratra ny tanako mihitsy marina. Sondary le madama kosa eo angalako azy teraniko rotona tery tamin'izaho le motina anao ninjera teo. Zay, rapiano marina ny faritra tamin'ny tanako. Hoay, ary ny voatra mihitsy ankeza ny tanako izany. Aleofana amin'izay ny amin'ny tongotra. Zay, enjany ty marina. Dia mitsaitsaika dia andramana vahina moramora ny varavarana. Fa mity avy any ivelany ary ve izany tsy mety misokatra mihitsy. Aleo rangavy itsy amin'ny varavarankely itsy indray no mitady lalana. Io kosa fa nety misokatra ka. Eto koa moa ka ambony rihana no nasindro sareo anahy. Dia fomba ahoana ny tiana anato. Sa ve nanika n'ity volomboka mandady amin'ny rindriny ity? Enganeka mba hahazaky ty. Raso mivoakako moramora ny tongotro. Dia ny tanana mamikitra tsara. Dia manaraka ho azy ny vatana. Rekaka, saika ny latsaka marina. Mbola tsapako marefo izany vatako izany. Mbola gerineriko. Zay kosa ka tena mitady hitsoka amin'ilay tady mampifamatotra azy amaritrina sy fantsika inge le voloboko izany. Dia marina ka sofa tsy dia avy be intsony. Nganeka tsy nisy nandray le feonika kely teo. Dia aiza indray izany no alay. Aiza ny vavahady. Tomby fivitam-bomany izany tanàna izany. Ary aleo amin'izay aloha hiantso an'le volako mandrendefa maika anisa vola mantsy alary rabrisy fa aleo mahery ihany fa tsy hay mantsy izay velam-pandrika ataony eo. Dia aleo atao andro maizina foana amin'ny fifanakalozana. Zay mihitsy ka. Allô? Azo ny telefony atokotany io kely ranga. Dia ahoana izany ny voako. Tsy maintsy hiandra sy telefony eto izany. Raha tsy karitra le madamo io izany ny fanzafonako dia aho. Efa vonona nefa polo tamin'ity sariary. Efa ty reny vola tadiavinareo fa lazao amin'izay hoe aiza no anaovanany fanakalozany. Ina ary ty mahay maika be ty aleo ilamina dia misesy. Fa mialoha azy zay aloha dia mba omeo kely telefony aloha mba efa mba azahoako antoka fa tsy nirasainareo ny zanako. Eny apasy aminao ny zanakao rehefa izay ny tadiavinao ao e.
iny ary falasany hitrany an-trano. Le rarotina amin'izao tsy misy olona zao amin'izay ety an-tokotany. Inganemba ny hita avy ety anatiny vavahady io. Oli, ary Kialamava? Alo? Or Kialamava midororo tia? Fa lasaiza le zaza tato ha? Mifatotra moa iziko. Tsy misy an'izany ato e. Jereo raha tsy misokasoka fotsiny varavarakely. Jereo aingana fa tsy mbola lasa lavitra zay. Losy ty fa mitorojo fe misy kadana avy ety anatiny kay le vavahady. Dia hoana zany ny foako ato. Io mbola eo tokotany iny ianao. Izany? Io e. Andasy fanaovako azy. Losy ty marina fatratra otrany. Sy soa matahotra. Sady loatra bene izany. Vitena ty aingana e. Iza moa ny teny tena hoe mitsoa tao. Iza? Fona re tompoko. Saza roy fanaovana azy rehefa esaina loatra ka. Ary malenina koa ty vavy e malenina. Io, fatoro ny vavandro mavo fa sao dia ny manodidina eny ny fionononona aloha. Aingana ianao e. Eny ary e. Ianao koa velo tsy efa nafaraparako tsara hoe ambeny Kialavavy io e. To mbola afaka nandositra ihany izy ka? Zany mbola nikarakara ny sakafontsika e. Sady tsy nanapo kosa hoe ho afaka mahafatorany tao io. Ataovy miverina angena ohatr'izao raha tsy ataoko reny lohateny. Sady efa afaka ora vitsisa dia higadona ny fifanakaloza. Eny rery lavasanga. Azoko foana angeny tianao tenenana tsy mivatravatra fiteny ohatran'izany izy ianao e. Anareo tsinona tsy mitandrina ko. Zao tapaka fotsiny ny inspiraka ny bandy. Amerina iantso an'le bandy ananako trosa 700 tapitrisa teo aloha. Tena ny vadika biby le Boris ty marina. Sady raha iny amena amin'ny masony teo iny tena nahiko nandray zava-mahadomelina mihitsy ty. Mampatahotra ihany ka. Tena alora nga hanao an'izay fomba ialana amin'ity koa. Iza mahalala raha tiany ho azy rery koa ny vola dia vonoiny ato avy eo. Aleo miala dia mbola tsy lasa lavitra ty raharatsy ka. Ka hoana avy joary voalokalizen'lahy ve le apelilako teo e. Andraso aloha e, vetivety fotsiny lesy e. Ka hafahafa angeny izy le natapahan'izy teo e. Kalma ho ahy lahy. Iny fa nanomboka mampiseho ny localisation ny solosaitsika io. Ao amin'ny manodididina an'io kary teo izany no niainga le antso teo. Kary tengeza be ngy izy zany e. Fa nga tsy azo atao précis tsara aloha le localisation e. Efa zava-dehibe lesy ny nalalana an'io toerana io a. Le antso ny teo koa moa to vetivety dia tapaka ary ampietsehan'lahy io e. Tena misaotra lesy e. Fa tsy ataoko vita mora kosa aloha zao fa kanan-keriny sy fampijaliana an-janako zao e. Maeva? Wai, iza kosa manaitra zany. Rendrika ho azy teto marina. Zao aleo fa ako mifatorandry dia hitsoka tatsika. Nasiako fampatoriana ny toka ny sotromy Boris dia miesona be ao ambany ao izy. Andraso aloha, andraso fa ako mifatorandry. Madama, misaotra anao, tena misaotra betsaka. Zay. Ary andao amin'izay dia moramora ihany ao anaitra azy io Tia ny lakile amin'ny vavahady. Angy andry e. Ka ohatrany mangovotra zany ange madama ny lohaliko. Andehana moramora fotsiny e. Zandray akan'le vola tahirina impirina ao amin'ny coffre-fort dia andehitsika. Aiza moa izy teo? Tikeka. Andraso amin'izay ampidiriko mikody. Ohatry todiso. Angamba no vain'le fatsora lahy io. Ka ino ty ataonao rery madama fa ifohy eo ihany ange io e.
andrikako toa nisy alarma manemika rehefa diso le kody lozy ty marina ay zareo fanampiana an'ty io ary fataitran'le alarma le rangahy madama raha hotetika loha iza efa kobokoka efa tsy maintsy akalio volotely de efa novaiko ny kody zao zany le mpijoko voajoko mena rana mpamadika tsy vanina ary ianao mahiny esy mena rana mety isy de vola mihitsy azangamba sady ty tena nyty vola biby toetra tsy vanina sy te iray petsapetsa aminao tsony fa eo ianao sy ny tranonao dre famotetika no izy raha sy tave ny araka fola ka sola vo ifanara ataonao iny mibasy iny anapoako ny lohateny ty sozareo variana mifamaly zao rangano ararotoko itsomahana lakileny vavahady angany tsy efa ty amiko oaziny manova ndray mandindrana iny raha tsy tobaka ny bala n'ity basy ety atanako teo vatafatifaty io ary aleo izy variana mitodika any amin'ny maheva iny nidakako ny tana mitazona basy iny daka ny kialatsy vanity marina ny tanako de mipitika le basy ary aleo rombahana amin'izay io basy mipitika io zay oazy ty tanana zany ao ny dakanay fototra indray marina le izy mety anatio a iny basy iny ombola ho atio a iny ame arty folako ny tena rehefa tsy ame zay natapaka mihitsy angamby izy zany vavy kely io sa manoatra ny bandy botos hitany ty tsara zany hoe direct tany ambonyrombe zany prisy de sahanao tokoa ve nitivitra amin'iny prisy Andriamanitro, le madama le reko nikika teo de sanatri ve efa ho tafavoaka ty vavahady ty aloha zany zao de aleo asiana fitsoana ingana amin'izay efa maizina koka ty ivelany ety oaizy iny oaizy sy ty marina fefa eo arinako izahatika ampio a Jesoa fonjena le olona mpangalajaza otona avy marina ny kaladalabe io tsy mijery lalana mihitsy zany za olona zasa alelo jerenenengana mihitsy ny reo amboniny tanana de aza mietsika tsony efa voadidina mpitandro filaminana manodidina inspecteur fa velao moramora fotsiny iny basy eny tanany lahy iny io zala lovonjeo zana koa natratra marina eto kosa ranga tsy sy manaiky volosana moro zany tsy maintsy mahafantaray mba varavaratsiny ary mbola mitady hoay zany tanany zany aleo ranga tonga de any amin'ny varitsy mifodiny le ty miona iny la vatako ray manontolo mate fa tsy fanampitandrina lamo ateo hoe amboniny tanana mbola besaina ihany hoaizo ihany nefa iny nanahoany mavatory zala nanahoana ny zanako dada tonga ihany ianao saika tsy nahitanao antsonaike sary dady aoko zay fa efa ty a zanako efa ty dada oay tena ny tambotsitry ty marina eo zala mba ampio a ary ohatrany mbola velona ange ty raha matoty izany alaso hoe io longo zanako karakarao de arao maso tsara voray maty ary zareo magatsika benty fotsiny sisany tsapako tena vomafy ty madamy ty jereo ty fitsinnika ny raha marina leoana izy ny ao ambadiko zany delira ve ty madamy ty zany lioana ony sa andraso hoe aloha enona tsara zay lazainy dato Charles izy no atotongotrika an'izao zavatra rehetra zao
Le kadra misy sarina liona ao amin'ny biraony. Ao ambadika io misy bokotra manokatra amin'ny varavarana makany amin'ny efitra miafina. Ao le trano kalaniry firy. Inona ary zavatra lazainy izany e? Dada tosary laondy. Tena efa manareny ty marina. Loza. Iny fa tsy nihetsika tsony. Aleloha ahirina amin'ny masony. Efa manahoana ho azy zao ny zanako e. Nahita tory tsara alina. Ary maninona ho any zanako ny tsahiny ho teny mihitsy e? Ka matahotra ary dada. Inona ny atahoranao ro mahefa? Efa eto ny dada hiaro andry e. Hatramin'ny tamberina ato an-tsaiko foana ny zavatra naverimberan'ilay olona nanao saritava miendrika liona anazy. Hoe inona izany ro mahefa? Tsy maintsy ho tantaraiko anao ihany angamba ary dada. Tsy mampahita tory andro manalina mihitsy. Hoe ahoana izany zanako atantarao? Sosy miverimberina amiko foana ny tenin'ilay rangabe iny sy le endriny manao saritava miendrika liona. Dia manafatra izy mba tsy tantara ninona. Zao ro mahefa. Aza matahotra tsona aho fefa eto dada. Tantaro azy mampalahelo ny rehetra. Fa eo koa moa izany madamy Ioly psikology azo ny resahana tsara. Saotra ry dada. Mbola miriariany tokoa izany no tena atotoa mikotrika an'ireny. Fiasa tsotra fotsiny ange onga izy mivady ireny. Efa mandeha ny fikarohana resaka. Miainga tamin'ny zavatra efa nilazainy ry anay moa izany. Iny moa izany no tenen'ny lehilahy resato eo am-pialana iny. Nijerena sy ny trasena daholo koa ny antso ny fanaovana zareo sy ny hafatra ny fanakalozany. Ka nahitany ny mety ho tena identiten'ilay dada tosarila. Ka raha afaka mamaly ahy maheva, dia tiako raha mba jerendry ity sary ty atanako ty raha hoe ty rangahy ty tokoa le izy na tsy. Hoe ry dada. Tena izy ty. Tena izy ty ry dada. Rangahy nampijanana mihitsy ty. Io peratra chevalier ngeza be io mihitsy ny ahalalako azy. Hitako tsara manko rehefa nesoriny le gaony tanana. Hoe ohatran'izao ny tena endriny. Ino ka naity amin'ny dada angana zanako fa inona ary ty e? Eo fa tsy avelako viravirainy ohatran'ireny intsony ny zanako dada. Avelako vetivetikerany zanako fa hisambotra n'ireo tsy mahatao tody ireo aloha. Ka aza miala eto anilako tsony aloha dada ka. Bibibe nge ny olona efa miambina andriaky e. Aza mana fa olona atokisana daholo ireo. Sa mbola tindriany ny asa ratsiny foana ny mpanao ratsy? Eny ary. Ka zao joary vao maro maivakeo izany ny aitsika fa tena le olona tadiavintsika mihitsy iny. Dia afaka mangataka mandat de perquisition amin'izay izany tsika hisavana ny tranony. Ary aloha tazomotsy ambarately foana moa izany ny zavanitranga rehetra na ho an'ny mpanao gazety ary soa ny mba zavatra. Ampy ny ahalalan'ny olona hoe avitra somatsara maheva. Raha mifahazaoko ny fanazavany maheva mantsy dia hoe efa nasain'io rangahy io navotsitra izy fa izy mivady reto izany no nahita-kevitra. Ka andao malaky ary. Zahay vao nivoaka ny Facebook ny fahitana ny lesibakely. Afa-doza aloha azaiko. Iza malala an'izay anaovan'ny batabe izy any eo raha fantany fa izany no nitazona ny zafikeliny kolonely Karapilo. Ary mba lahazaiza tokoa le izy mivadiny tsy nandrenesa-peo mihitsy e. Andaso mihitsy nangatsona aloha. Ary misy anjo avy any amin'ny zalahy-mpiambina mpafady mihitsy izany. Allô?
polisy fa inona no tadiavan'ny zareo e asa izy miakatra tyo hoe eny ao amin'le birao fandraisak'olotsotra badirana ny zareo e izy mpitandro amin'ny filamiana tonga hoany ao zala aninona ty nefa zany olona zany inspecteur dera vety andre matora mananjato sarila eny tompoko inspecteur Rakotondrazafy derany aina sy ny ekipa no manoloana anao de ty ny mandat de perquisition manome alalana anaisavany tranony fonenanao tsy azoko fa inona moa no tokony isavana ny tranoko e inona ny raharahana voasan'iny ta tompoko sokafy tsara raha ny sofinao fiahiahinanao nanao séquestration na fakanakerin'olona violence maltraitance surminaire na fampijaliana sy fandratrana zaza tsy ampytaona atteinte à la dignité vie privée satria nalainao vidéo sary le olona ny diffusion sy ny vente de vidéo moa mety gadoany fotsiny sarotry inona hoe nitehirizinao anao rery ny oronatsary ny vokarinao hatramin'izay reny iny vakio ny taratasy miaraka amin'ny mandat de réquisition azaonay alalana mijery ny fanakalozana rehetra nataonao tamin'ny laharanao zay zavatra ao amin'ny solotsainanao ao ka so de mba tsy mety kosy zany ve tsy efa tsy fanajana ny vie privé an'olona amin'ny resaka hiaty somary potitra sendrikendrika kosa zao de zao ihany de azo mpisolo vavako ka tsy mpisolo vavanao fa tsy olana zany soko e tady dio anefa fa tsy afaka manakana ny fisavana taonay ny fanananao mpisolo vava indray ny tena tsy hitako marina fa izy aloha nanondrana tany izy de zao ndray matosarila eny tompoko manatenanao tsy anembatsembana ny asanay mpitandro filaminana zay atao fiary ny asanareo e so fa efitra miafina ny trangan'ny akizao rehetra aloha e ary tariko eba no tranokala-maizina ampiasaiko anaparitana ny vidéo fa tsy tranokala tsotra zany hoe tsy mora mihitsy zany no atafidiranao ka andre matosarila eny tompoko ao ny lafaoro fanaovana crémation na fandorana faty ao amin'ny lakavinao io manana lalana manokana avenao ampiasan'io efa ela tsy niasa efa elo tompoko ary fatim-biby matiny aretina ny doroina tao noho izay manana fiompiana be taloha sergent ilo jereo akao kely reny lavenina tavely reny so sanatria mifangaro laveny patin'olombelona ary inona natao amin'ny tefitrano ty braoko faharoa tompoko mao ay manana brao roa ianao zany hoe le ary ambany fandraisaninona moa ty fandraisaninona samy fandraisam-bahiny daholo tompoko mao ary tsy misy nininona misy kadra misy sarina lioana ampitazona basy sady manitsaka lehilahy mpiaza midaboka amin'ny tany io amin'ny rindrina io mampatsiahy ny tenin'le tompoko vavilahy risa teo am-pialanaina hoe ao ambady io izy misy bokotra manokatra ny varavarana makany amin'le efitra miafina raso hoe ary inona koa ny zavainy eo ambady io kadra io de sanatria ve ka fantany sy n'le efitra miafina na le tranokalany efiry to tsy misy nininona koa reny izy zany raso hoe to mbola misy mivoatra azo afaka mikafana azy tiako raso hoe zay to misy farafarana kely to am'le rindrina io tokoa ara misy bokotra mety zendriny ty tena zay avao lala marina tena tsy ho afa mialatsony ao zao andre matosarila tsy manakambara aminareo tsony ahy amin'ny mpisolo vavako angamby ianao no miresaka tompoko eny ara eny inspecteur songolotsy raray mihitsy ary zalahy ny fitaovana rehetra ato enoko mantsy fa tsy ADN n'olona ray no hitantsika ato fa olona maromaro mihitsy
tsy afa-nydika tsony ny ara Charles. Vao marina fa laveny patin'olombelona tokoa tao anatin'ny lelaforo, ary mbola nisy dian-dradolo ny fitaovana rehetra tao amin'ny efitra fampijalian'olona sy fanodinan'ny horonan-tsary. Tena tsy zakan'ny eritreritro hoe tao amin'ny efitra io zany nampijaliany maiva rehefa hoe niditra tao na avesatra be mihitsy ny rivotra. Ny zava-dehibe ilay tsy dia avitra somatsara ihany izy, ary ny fahitana azy no lalana nahitantsika ny marina rehetra sy natratrarana an'ity tambazotra-pamono'olona sy mpakazazan-keriny ity. Ahoana tokoa no fahitany lany raharaha ka tsy maintsy midobika io fa ny tsy hay fotsiny hoe firy taona na tsy, na hoe mandrapahafaty mihitsy aza moa maninona, zany mendrika ny olony ratsy ohatran'ny orjoary raha tsy hoe misy dalam-bola tabatra nga ambadiky leriko, zany matsy ny tsy ferana koa. Fa na izany na tsy zany aza tsy amialako hatramin'ny farany io. Fahona sy aona tokoa aloha zany ny valiny fikaroana ataon'ny lahato amin'ity solosaina ny lahato ity. Tsy arakaraky ny paoziny sy ny taonany fa dark web ny tambazotra ampiasain'le rangatiko. Le hoe ampahan'ny internet tsy tiany sarababim-bahoaka ve? Zay indrindra. Ao daholo ny stock sy ny données rehetra, ary tsy mora ny midécrypter anazy mety ahatra ihany nefa. Ne ka ataovy miadana re, fa efa ampy ampidoboka an'le ranga io élément rehetra ananantsika, fa mety ampitombo mivesatra impangana azy foana nefa ny fahitantsika ny zavatra io. Ok lesy raha sefo. Dia mangazo le système foto-tsakafon'ny lafisala. Ela fa lava ihany ny lioana. Ireo lava-tanana ambana tena namoaka koa moa ty, toa tsy nisy niraika daholiko. Tsy manazo lalana ny fonjatary amin'ilay efitra misy tele akory. Dia sanaty fiavelany salaolosy anapitra ny andro koty apikatana ty fa efa tsy namany tsy misy amin'ny salay. Arak'ilay nolazaiko an'izy mivady hoe sanaty ianao dia ataony toy ny tsy mifakafantatritsika. Aza hitako maro, fantatro tsara nefa ny hafaran'izay kahatra tsy miasa amin'ny salahantso. Tena tsy diheka. Maninona koa rasany ohatry ny sebota tsy avy ny enjaka maty manjavozavo pitolo koa ne zaho tajeriny masoko fanina maty vonjeo. Ao lesy feno vera fa inona ary ty noho ny fetiny ray mendrika ho direna toan'lany andro any. Le tiako lesy zany io ary mbasio kely avy no ary joary mba lasa iza le zanako ty sy tafatombotsiraka mihitsy le bandy akamako marina milamina lesy ny aty ary tsy mitokamoniny ery ambanin'ny azo ringa izy vetivety aloha eny. Maiva dada fa maninona ho aly mitokatokana kely ety angatsy anao pisinina miaraka amin'ny kozay sy ny kozinina andrina rika. Malaina be zary dada. Fa malaina hoana ary hiala voly inge no atao aty kambe ho aza ny vatako angeka mbola feno olatra any anin'ireo za dia tsy efa nyteniny koa zareo hoe bediny dada zay manao teny hafafa amindry eo. Sady zangefa ny teny hoe tsy te handeha ho aza fa niterenao fotsiny ka mahasoa anao ny mitady avy zanako aiza kosa ve dia iboka ao an-trano foana. Ka inona raha mahafinaritra an'ilay zanako aleo ary aloha za kery amorony pisine ry fotsiny fa ilalao rano mba zahay ary avy lokala ihany dady dada kosa ry ity dia tena masika mihitsy ao ary aleo za andeha amin'izay fa tsy manara loatra be koa ty dady andao ary
Efa mba manomboka misokatsokatra kely ny sain'le zanako le Joary. Mafy kosa aloha lesy reny iainany reny. Tsy nahamila takatry ivelany fa anatiny ihany koa. Tena lasa midy aman'olona mihitsy nge le zanako e. Eny fa nato hoe mizaha ray ny aza indraindray. Sofa mbola azo arenina tsara ka. Ary efa reny lahy tokoa vely ty ny vaovao farany. Vao eniko maraina teo mantsy. Momba ninona ty zany? Za koa moa tsy niasa androaniko. Raha Charles e. Maty noho ny fanabozonana ara-tsakafo tany Amponjangely ery. Otre. Fa noho ny fanapozinana ara-tsakafo ahoana e, hein? Amin'ny fomba ahoana moa zany no atafidira ampozina any Amponja? Ty izy irery ve sa izany vo? Izy irery hono e. Ohatra ny efa nosibolena manokana mihitsy ny raha ny fandinihako azy e. Ka inona moa zany lesy fa de fanafoezana zany no fijaliniko. Mety olona ao amin'le tambazotra ihany ngamba no nampamono azy satria azahoantsika information be da be momba ny zareo sy ny fomba fiasany nahatratrarana ny Charles. Tena enjana lesy. Za aloha minoatra an'la hoe misy maro be no mbola miriry ihany e. Mbola ho avy amin'zareo mpahatsara etsy mivava fa matokia lahy. Nitody tsy misy fa ny ataony hita e. Fa zany tokoa ve moa le fiteny fa tsy le hoe nitody tsy misy fa ny ataony miverina. De asa lesy e. Iny eny fa sisa de vita ny processus de décryptage. Mba mafoanina koa le système de défense centrale dark web marina. Io fansokatra tafiditra amin'le serveur ihany marina. Andraso hoe hiditra amin'ity média ty. Nom d'utilisateur hono Liona 720. Io zany le anarana nalalan'ny olona andra Charles. Reo tokoa le horonan-tsarin'ankizy nampijaliana sy ny finoana. Tray. Ty ray ty zao nofilahana hatramin'ny tanany misy. Tena tsy vitako ka. Za indray ty ny marikotrako. Zao fe ty mahafinaritra mijery azy. Nefa efa firy 1000 vues izy ty. Tena andro vola daholo zany reo olona nijery reto. Tena misy tira le olona sasany ka efa miaratsy koa zao fiainana zao ka. De aiza zany no mi-enregistré an'ireto vidéo reto. Na andramako ny capturena ihany mantsy fa tsy mety. Sa andrasona nga filmeko amin'ny telefona koa. De inona koa ny ato amin'ty pejy ray ty. Kill list hono. Andraso hoe sokafana. To anaran'olona maro be miaraka amin'ny adresy ny sisa. Io amin'ny farany ambany io zao misy ny hoe Ramananjaro Charles. Fa tsy anaran'ny Charles fe ve ty? Misy hoe fonenana de ny toerana misy azy amin'izao any amin'ny Fonjanantsefa. Ary efa misy korangy eo amin'ny anaran'izany. De inona ary ny dikan'ity? Ohatray vao saika hampiakatra hijery tsara marina de nanjavona le izy. Tsy misy zavatra azoko jerena intsony. Fa azoko vidéo. Ampinga amin'izay ny zavatra hitako saika androany ka. Raha azoko tsara zany de mbola maro ny zava-miafina tsy ampozina ao anatin'ny dark web na trano kalamaiziny tika. Trano kalamaizina tantarindray miseho nosoratany Itokina Natoko Gérard Rabe Manantso. Narenesanao ny feony Faly no Dera, ny Ravo no Larissa, Sinez no Brice, no Miajanirina no Maeva, Rakoto no Dadato Charles.